Indray nara-banatsika rehetrarehetra an'ity sabata masina ity any dia faly indray ny tenako mandrosana anatin'ny tokantranontsika tsy iray avy ihany mifandarana andramoka izao ny akiradio manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsy iray avy miarahabantsika rehetra ihany koa natratra an'ity sabata masina mahafinaritra be ity indray androany izay inona sy antenaina mihitsy ry havana malala fa tsy mba mandalo fotsiny ao amintsika izao andro izao misy fotoana ny andro tena mandalo fotsiny amintsika tokoa tahaka ny tsy misy ninina tahaka ny tsy ahitana vokatra tahaka ny zavatra rehetrarehetra tsy mba nanamarika antsika akory izany andro izany fa ny andro sabata ry havana malala tsy mba mandalo fotsiny izany mihitsy fa ny andro sabata dia andro anankiray tsy maintsy voamarika manokana foana eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra mihitsy nanamasina izany andro izany ary Andriamanitra dia tsy maintsy mitoetra tsy maintsy manatrika eo anivon'ny olona izay mitandrina ny didiny. Haleloha satria izy nametraka an'izany andro izany dia izy ihany no mitoetra manamasina ny andro manamasina ihany koa ny olona rehetra izay tonga eo amin'izany andro izany amin'ity androany ity. Amen. Dia ho sabata anankiray tena anana-tantara eo amin'ny fiainanao indray anie ity androany ity anovalan'Andriamanitra ny lalanao amin'iny eny manao avy iny. Raha tsy nandalo sabata ianao dia mety lalakafa mihitsy ny lalanao mety zavatra hafa mihitsy ny zavatra iainanao amin'ny sabata fa ity sabata ity ry havana dia mamaritra no avintsika izy ity. Misy zavatra mihitsy eo tena faritan'Andriamanitra avilin'Andriamanitra ny lalana raha misy lalana tokony avily ahitsin'Andriamanitra raha misy nimokitotoana. Haleloha. Ao anatin'ity sabata ity Andriamanitra tena mandravona ny zavatra rehetra eny amin'ny fiainantsika. Rariny raha ohatra ny olona mandeha tsy manana izany andro fitsarana izany mihitsy eo amin'ny fiainany dia reraka ry havana reraka satria tsy mba manana Andriamanitra manitsy ny lalana tsy manana Andriamanitra manoritra ny fiainany. Atsika androany dia tanteraka amintsika ilay tena Andriamanitra manao ankina amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavo rary izay rehetra izay kasainao. Androany angatsika ry havana natongavatsika eto ange ry havana malala anakina amin'ny Jehovah ny asantsika anakina amin'ny Jehovah ny fiainantsika izany indray natongavatsika ary porofo anankiray mivaingana mihitsy ny fatongavana eto androany tsy mahavita teny ianao fa tsy maintsy miankina amin'ny Andriamanitra ianao hatramin'ny zavatra kely izany havana malala tena hidoroko vavolombela aminao mihitsy misy fotoana ry havana mijery andreo zanak'ireo misakafo mamay sakafo andreo dia misakafo zareo dia tia ny sakafo dia voky ireo dia latsaka ny ranomasina izany dia efa mampitomany anahy ary tena hitenenako mihitsy Jehovah ianao ange mahatonga andreo zazareo misakafo tsara hatrany eo mihinana sakafo voky tsara tsy misy hoe zavatra tsy tiany tsy maintsy terena hohaniny fa tena hoe mihinana zavatra tiany izy voky izy izany ravana anahy dia efa mahalatsatra maso anahy mahatonga anahy miteny amin'Andriamanitra hoe Jehovah tena ianao ange no anton'izao ianao ange Andriamanitra no mbadiko izao rehetrarehetra iainana izao mahakasika ny fony zavatra ataonao Andriamanitra isaorantsika n'Andriamanitra izany. Tonga eto ianao androany fifaliana indray natongavatsika eto androany firafiraforana eny havana miaonantsika amin'Andriamanitra androany. Haleloha. Na dia nisy aza ny zavatra mety nampalahelo tamin'ny eny aman'iny tsy feran'izany fiainana izany eto amin'izao tontolo izao ny fitoerantsika misy ny zavatra mampalahelo misy ny atsaina misy ny zavatra mety mandreraka fa zao
ny fiainantsika amin'ny Andriamanitra androany dia tsy maintsy ho fifaliana satria nahoana ny havana malala Andriamanitra ny fifaliana ngeny miona aminao ety Andriamanitra ny fiadanana ngeny avana no miona amintsika ety aleluia Andriamanitra ny fahatsarana rehetra sy ny voninahitra ngeny no miona amintsika ety androany mamangy anao any anatin'ny tokantranonao any mba azonao an-tsaina ve zany hoe tahaka ny ahoana ke zany Andriamanitra midina eo amin'ny fiainako zany tahaka ny ahoana zany Andriamanitra mamangy anazy zany ry havana malala zany ny tena atao hoe fahasoavana ngeza indrindra eo amin'ny fiainantsika. Aujourd'hui je vous dis encore je vous souhaite encore les bienvenus parmi nous et encore une fois on est content d'avoir ce jour de repos, ce jour de Dieu. C'est un jour de joie, un jour de gloire. Et c'est surtout Dieu qui nous a donné ce jour-là pour le glorifier, pour l'honorer. Donc c'est lui-même qui va qui va venir chez nous, qui va nous visiter encore une fois dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison. C'est lui-même parce que c'est lui qui a sanctifié cette journée. C'est lui-même qui va nous sanctifier aussi. Donc on va observer ce jour avec de joie, avec la joie. Alléluia. Parce que lui c'est le Dieu de la paix. Lui c'est le Dieu de la joie. Anao antirity alleluia anomboantsika ny fotoana androany dia anao antiritsika androany tsara ny sabaty alleluia ataontsika ny fotsika rehetra zany zany androany amen ataontsika ny fotsika rehetra fifaliana misy fivolatsika azo sabata masy izao alleluia Gabe maswali Sumano Bioma Sabate Atamu numansi na nyumana Abudavu anga bine fangani Faïva Vane Vous êtes préparés depuis hier soir pour ce jour, alléluia. On va rencontrer le Dieu ici. On va attendre le Saint-Esprit pour nous toucher le cœur. Anafrakindola minawo Anashana zaba ufawo Bitiram sabate Saram sabate Leva sabate Kaufik palina nesidiram sikat leva Saram sabate Leva sabate Marari Anasaraini abisunau Usara sutana ni fiana nau Anda burari ni pasaina Sigareta de shami malala Fani sabatana Notawanu ikafana Anafakino rani nawo Anashansa babawu bawo Bidiram sabang Sada
Bevan salate. Salam salate. Bevan salate. Hallelujah. Amen. Muriariari avana muriari ofa andro Jehova no ange io ange ny andro Jehova io nge le andro tena tsy tiany devoly io ny andro no potehany devoly didy anankiray ihany no fafany ny devoly tao didy folo ary atao amin'iny izay anadonon'ny olona io satria tsy tiany io andron'Andriamanitra io tsy mety aminy io ary mahatezitra azy io satria fantany fa io andro io Anaovan'Andriamanitra fanekena amin'ny zanany io andro io haleluia no amatarany fa zanak'Andriamanitra reo olona reo na inona koa zavatra nataon'ny devoly andreo reo mety nisy ataka nge nahazo anao fa zao efa tonga eto ianao haleluia resy foana izy satria nahoana tonga eto amin'ny andron'ny Jehova ianao ry havana mara zany havana tena izay menakavika riariana ity andro ity fantatra zao rehetra zao ny olona rehetra mahafantatra anay dia mahalala avokoa fa izahay dia mitandrina ity andro ity satria fiadanana zavatra tsara zany tsy afainina fa ireharehany zany nahoana moa ry havana eto nge tsika ry havana karakarain'Andriamanitra eto ange Andriamanitra ry havana mamelanelontsika nge Andriamanitra mahazo teny mamy nge tsika eto nge tsika ry havana sitrany inona ny zavatra tsy voaray antsika tao anatin'ity andro ity ny zavatra rehetra avy any an-danitra afaka raisinao amin'ity andro sabata ity avoko azany mahatonga antsika androany amen antsika androany misaotra an'Andriamanitra atao ianao androany misaotra an'Andriamanitra satria nahoana miteny foana amana hoe tsy ny olona rehetra no tonga eto tsy ny olona rehetra no tsy ny olona rehetra ry havana malala no mitandrina ity andro ity ary zany foana ny teniko anao efa manina ho ahy ianao tonga eto androany satria ianao nge hoa voafidy ry havana satria nge ry havana malala ianao io haleluia natsoin'Andriamanitra avy lavitra ianao men'Andriamanitra anao ny fahasoavana no tahiny ianao nampahafantariny ianao ny harena miafina nomeny anao zany mitarihanao amin'ny fahamarinana ianao tananakavanan'ny fahamarinana no mitondra anao haleluia tonga amin'izao andro fitsarana izao tsika androany isotra an'Andriamanitra tsy zavatra tsy nataon'Andriamanitra taminao namelanelokao izy namoky anao izy ny zavatra rehetra nomeny anao dia tsika androany isotra an'Andriamanitra sotra anao zay Jesosy makasitraka manome voninahitra mitery manandratra manaja anao zay Jehova eto anoloan'ny seza fiandriananao masina sy tsara indrindra indray androany mandolianay reto mpanomponao Jesosy iankofanay eo anoloan'izany voninahitra lehibe sy mahagaga izany voninahitra lehibe tsy manam-paharoa Andriamanitra eo izay mba mekohaka androany na dia fantatray aza Jesosy fa tsy mendrika an'izany toeran'izany zay na dia eo an-tongotra ao aza tsy mendrika anay Andriamanitra anefa noho ny amin'ny teninao ianao nefa laza rehetra manatona anao dia tsy mba misy ho lavinao androany Andriamanitra tonga etzay androany endrandra ny lanitra eny Jesosy vadononay ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity fa iandrandranao zay androany anome voninahitra anao zay androany iteranao zay androany Jehova fantatra fa eto zany fanatrianao zany fantatra Andriamanitra afaka manenika ny fonaiza ny fanatrianao zany androany afaka manenika ny tokatranonay zany androany afaka midina anatin'ny fiainanay rehetrarehetra amin'ity zany androany afaka mikasika ny fiainanay rehetra zany androany Jesosy afaka manasitra nalaretina rehetra zany androany nalaretina natina nalaretina ivelany o Jesosy afaka manafaka ny fatorana rehetra zany androany misaotra anao zay misaorana anaranao masina Jehova Andriamanitra ny nitahinao anay tsy saray aby atonga eto zay androany Andriamanitra no ny fahasoavana
Africains, ni commentaire en français. Vao miresaka zany hoe famelan-keloko sika, vao miresaka zany hoe famonjeny sika, riavana malala, dia efa mahita sary tsika fa zavatra tsy vitan'ny vola sy hareny zany. Ao amin'Andriamanitra ireny ahafahantsika mahazo amin'izany.
ny fanasitrahana mety misy ampahany mety vitany volo fa betsaka ny tsy vitany volo ary Andriamanitra rehefa tsy mbola Andriamanitra ny manapa-kevitra hanasitrana olona ray dia izany teny aminao fa na dia profesera nahita fianarana indrindra eran-tany azy no hitsabo olona anankiray rehefa tsy Andriamanitra no miteny sitra ny olona io dia tsy sitra ny olona io ravana malala ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra betsaka ny olona mieritreritra hoe rehefa manam-bola izy dia vitany vola avokoa ny zavatra rehetra tsaloko ilay tantanan'ilay lehilahy anankiray nanao zavatra ratsy ty lehilahy ty lasa izy lehilahy ny tokantranony dia lasa izy nandeha nanaraka vehivavy hafa ny hafana mananjanaka efatra io lehilahy io dia rehefa lasa izy dia niloza ny tokantrano io ary tena nena tao anaty fijaliana ireny mpianakaviana io izy tia mianaka satria nafony le ray nafony le vadiny dia rehefa lasa io lehilahy io revana dia nisesy maty rehetra zaza anankitelo tamin'ny zanak'izy mivady satria tratra ny areti-po nalahelo no mijavanisy teo amin'ilay tokantrano dia nisesy maty ny zaza telo 5 taona taty aoriana tonga sainy ty lehilahy ary dia niteny hoe andeha hiverina any amin'ny vady koa zaza ray sisa ny teo am-pelantanana inona zavatra nataony niantsan'ireny mpanao surprise ireny izy andeha hitondra vola be hialolalana azy ho any amin'ity vadiny mba hangataka famelana hangataka famondra-po tamin'ny zavatra nataony satria fantany ny taona taty-aoriana hoe tsy netikainy nataony ny zavatra navelany teo efa ratra mipetraka mandrakizay satria zaza telo ny maty samy naneneviny olona za manokana tsy mandray an'izany volo izany aho tsy vitako ny amelan'izany ny zanako ve efa maty taiza ianao tamin'ny fotoana nararina ny zazy reny sy ny sisa sy ny sisa dia mbola teteny aminao aho manao hoe raha vola no hividianantsika ny famelan-keloka rehefa ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa tsy vitany vola izany impiry Andriamanitra no niratraitsika impiry Andriamanitra ny elantsika ary tsy indray mandeha mivelontsika dia miala indray dia mivelontsika dia miala indray sarotra ny mahazo an'izany famelan-keloka ary ny eo amin'ny toeran'ity lehilahy ty tena sarotra satria ny fanontaniana dia izao mbola amela azy ve io vehivavy io mbola afaka ny hiverina ve ho sitrana ve ny ratra ny ramatoa izay nilozana io ry havana tsy tao eritreretiny izany indraindray tokoa raha tonga eo ny vola pakihana vola be dia eritreritranao hoe horety ve ny vidin'ny ain-janako andray an'ity aho dia amela azy vitandreto ve ny ain-janako anankitelo izay efa maty azosika tsara mihitsy tsy vitan'izany tsy voavitin'izany tsy voatotaly izany vidina aina ry havana tsy voatotaly za tena teteny aminao tsy voatotaly ny vidin'ny ain' Jesosy maty ho anao io namelana ny fahotantsika tsy misy tomba mibidy homentsika an'Andriamanitra afaka hividianantsika an'izany ka hiteny amin'Andriamanitra tsika Jehova za manana volamena za manana vatosoa ity mba homeko anao tsy ariavana tsisy tomba midy afaka ilazana amin'izany fa zao nomen'Andriamanitra antsika izany satria nahoana satria tiany ianao ny zavatra mba takian'Andriamanitra amintsika dia zao dia tsika hitady ny fanjakana andeontsika ry havana hikatsaka ny fanjakana dia tsika ao an-trano dia tsika hitady azy raha vola nomen'Andriamanitra nomenao an'Andriamanitra afaka rovitin'Andriamanitra ny vola satria tao eritreritsika hoe voavidin'ity Andriamanitra ny zavatra nataonao tsy ariana lehibe lavitra amin'Andriamanitra ny fanatitra ataonao lehibe lavitra amin'Andriamanitra ny vavaka ataonao lehibe lavitra ny fikatsahanao
Mifanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Alleluia. Mbola ianao ihany aza nomeny. Amen. Zany angeravana anao amin'i Jesosy. Dia tsika androany ianao antirity. Te hiadana ianao, ohatsika lera mahafinaritra be iny hoe mitadiavan'Andriamanitra raha tianao io sa. Não suas não acho minha cisão e enxão e ela tudo tá de união de nieti dispunia ser ubanas para onarera ulumelo ya não bisa ya lana nena Numana mafufacha pakapinikan ne papavereza nanu ya paran Lita javana deman charatina musambacha Patisfia danana uani raspana Kacau ni panzakani Sini famarina ni Kewaso mole tengana manjaki saiduri Vita javana de mancharatina musambacha Patisfia danana uani raspana Kachori fazakani Sini famarina ni Eu was an only thing I'm my daddy side to Ratuye no kambula velnai Azami yeni tunya wana Fazabana ramana kena wani tumbula taru Fana wana rela yungo Ya nombula mana mafia Mifircha mutiza mpunga fafatesa Na panawa mbata de favereza Mitajavana de mankaratina musamacha Patisfia danana uani raspana Kacau di panzakani Sini famarina ni Ewaso male tenana manjaki saiduri Vita javana de mankaratina musambacha Patisfia danana uani raspana Kacau di panzakani Sini famarina ni Ewaso male tenana manjaki saiduri Alléluia. Parfois, c'est facile de dire Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime. C'est facile de dire ça. Mais moi, je te dis encore une fois que c'est pas tout le monde qui arrive à aimer Dieu. Parce que c'est pas facile. Les 12 disciples, ils ont aimé Jésus. Pourquoi? Parce que dès leur première rencontre avec Jésus, ils ont déjà senti en eux l'amour. Pierre, il a laissé son filet au bord de la mer. Ce filet plein de poissons. Il a laissé, mais il a choisi de suivre Jésus.
Parce que dès que Jésus lui avait parlé, il a entendu sa voix. Et là, il a commencé déjà à aimer Jésus. Comme tous les autres disciples, eux aussi, ils ont laissé leur passé, leur vie. Il y a par exemple Matthieu, il avait une vie d'abondance. Il avait des richesses. Mais il a laissé derrière lui parce que il a choisi de suivre Jésus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui avaient rencontré Jésus aussi. Mais ils n'arrivaient jamais à aimer Jésus. Même si Jésus leur a fait des miracles. Même si Jésus leur avait donné à manger. Ils n'arrivaient jamais à aimer Jésus. Parce que l'amour, c'est pas tout le monde qui en a. Toi, tu es venu ici aujourd'hui. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi de l'aimer, de l'honorer. Alléluia. Tu es venu ici non seulement pour chercher des miracles, pour être guéri, pour être sauvé de tes épreuves, de ta vie difficile. Mais tu es venu ici pour montrer que tu aimes Jésus. Alléluia. Jusqu'où tu pourras aller à le suivre. Jusqu'où que tu pourras faire pour lui prouver que tu l'aimes. C'est qu'elle est avant, toi tu can join. Alors ça me suit. Nous la avant na ifana no vanzo so sa fatra bete piaz. Te to tan sa fakanti anze so sumitsi nous. Sineti anze so sumitsi nous. Fatin nous la fotsini zavatra nataon Jesus. Hainao tonga eto androany. Ianao hoe tena samy teny fa tamin'iny eny aman'iny ianao tsy nitsara tena nanaovan'Andriamanitra fahagagana makadiry mety aty aza angely nanovanao. Mety zavatra mafy aza angely ny ainanao tamin'ny eny amany. Fa tonga eto ihany ianao androany. Halleluja. Hiteny an Jesosy hoe tiako ianao Jesosy. Atsika androany ry avana malala. Aty tonga eto ihany ianao dia ndaontsika hiteny an Jesosy hoe za Jesosy tena tia anao ako. Za Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra iainako. Tsy miankina amin'ireny fangataham-bavana mivavaka be dia be ataoko ireny. Ka hiteny hoe tena mandalo ady aho. Dia eritreritra hoe tsy tia anao. Tsy Jesosy aho. Ka tonga eto androany tena tia anao aho. Ekeko fa mangata-bavaka foana aho Jesosy aho. Ekeko Jesosy fa misy zavatra mahaory aho. Fa tsy midika akory izany fa tsy tia anao aho. Amen. Jesosy. Androany tena Jesosy. Za Jesosy aho. Za tia anao. Fiainako mikwana tumponi amiko antaka janamiri ifo tumpo mamikana tumpo dishainaku Rekwana tumpo dianiku antanga jana ririfu tumpo mamikana. On va dire tout simplement Jésus, je t'aime. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Antanga jana ririfu tumpo mamikana tumpo nishainaku mekwana tumpo nianiku
Antaka Yanamito Tupomalikana Antaka Yanamito Tupomalikana Yanamito Tupomalikana Amen. It's no versi sale sana. Versi da to si kan fusi kare cha. Ko na pa do ya na sale joana. Ti no de to pa do ya sale sana to tara na ona kru de tener tu ko. Asa na to tara na ona kru. Yo tara na sana ka na duati no to to. Tenemos funore también, aleluya. Aleluya. Hallelujah. Afaka miteny mihitsy anao ry havana eo mpandoliana ihany ianao raha nandoaly ka ianao tao anatin'izany izy zany. Afaka miteny mihitsy anao raha nizaha Jesosy anao any. Anao a Jesosy any. Anao ny foko Jesosy any. Anao ny fiainako Jesosy eo. Anao ny hoaviko Jesosy any. Na amiko rehetra anao Jesosy any. Atoloran'i Jesosy ravana malalana. Rehetra momba anao mihitsy androany. Aza misy ajanona. Aza misy avela. Aza misy tatsomina. Fa atolory azy tena mihitsy anao a Jesosy anao. Anao a Jesosy. Anao a Jesosy. Anao manontolo. Tonga eto androany. Anaiky a Jesosy any. Manolotra ny fiainako anao a. Afaka mivavaka ianao anatin'ny tiry ty a. Eo am-pandoliana eo ianao dia afaka mivavaka ianao. Dia miteny anao a Jesosy eo. Anao ny ampy rehetra io. Tsy meko n'iza n'izy io fa
anao io Jesosy anao io tompoko mankalazanao ny foko tanàna tsy voky mankalazanao manolotry rambailazafa ianao no mpanjaka ny fiainako sy zay momba ay nafoto anao eno anao izao anao ianao ay fanay anao Jesosy anao ino afanya tokatrano akan'izao fotoan'izao tsy fanoratena miakatra andriafatra misy emboka miakatra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra miakatra mifanatitra amin'izao fotoan'izao miakatra mifofony fanatitra eo anoloan'ny seza fiandrianan'i Jehova halleluja natoka kumpidera sufani ni asana ni fiainako sizay momba ay nafoto anao eno anao izao anao ianao ay fanay Amen. Jesosy malala. Halleluja. Raha misy zavatra vehivavana tena hoe anao, zavatra tena tianao iny zavatra iny, dia arovanao iny, dia tehirisinao iny, dia tsofinao mihitsy iny kitikitian'ny olona, arahanao maso iny, sao dia misy mangalatra, jerenao foana iny satria tianao. Halleluja. Ravana malala. Rehefa an Jesosy ianao dia Jesosy ngiravana tena tsy nahafoy ny mpianatra ngiravana Jesosy, tena tsy foin Jesosy ngiravana ireo mpianatra ireo hoe miala teo Jesosy ozy Jesosy tsy mba miala eto fotsiny izany fa izany indray dia tsy maintsy mivavaka ho an'ireto mpianatra reto, fa malahelo an'ireto mpianatra reto. Efa hiakatra Jesosy eritreretinao tsara hoe olona anankiray ve ry havana
handeha hiakatra any amin'ny toerana faran'izay tsara ho any an-danitra nge toerana iakaran'i Jesosy rafany fa nalahelo ny mpianatra izy na dia eto amin'ny tany fahoriana eto nalahelo izy endravana valana satria misy olona tiany eto satria misy olona teto niaraka taminy foana satria misy olona teto tena nanomeny fiainana ho anazy nge zay nisy an Jesosy dia nisy azy dia nalahelo Jesosy ndry anao iaingo Jesosy malala amen za teteny aminao andrana Andriamanitra tena tianao izy ary tsy mahafoy anao ny alohan'ny ialany Jesosy teo dia tsy nety Jesosy raha tsy mivavaka ho an'ny mpianatra hoe raha io fantatro fa ho mafy amin'ireo ny tsy hahita anahy eto tsony tehirizo ireo Andriamanitra tehirizo ireo na dia tsotsony aza tehirizo ireo fa tiako nge ireo aleloia ianao inge ravana tiany Jesosy ny olo anankiray rehefa mitenan'i Jesosy zany za Jesosy afoko ny zavatra rehetra ho anao manombokeo iny olona iny arahan'i Jesosy maso izy arahan'i Jesosy maso izy aleloia amen tsy foiny iny aleloia anao Jesosy zoko mampionona menakany saotra lovia saotra zoko lovia saotra tsika rehetrarehetra eny anao zay Jesosy ninona koa na ina mitranga eto amin'ity fiainana ity anao zay Jesosy malala ety zavatra nge ravana maharendremany le virginy 10 nge ravana ny virginy 10 samy rendremany inona moa no maharendremany ny ady nge maharendremany ny asa sy ny fiainana andavanandro nge maharendremany fa sa ny 10 endry dia nitazona foana ny solika ny 10 endry aleloia dia niaro an'ireo solika ireo amen tehiriziny tao anatiny io tavoara io tehiriziny tao tsy navelany izy io very tsy navelany na dia izy goaka kely aza ny fitondrana ny solika iny na dia rendremana azy izy satria tsy tiany izy io very endraba maharendremana nge zao fiainana izao fa zao amen na dia maharendremana azy zao fiainana izao dia Andriamanitra ilay azona tsika androany teny za Jesosy tazona mafy fanao Jesosy fanao amen satria hisarangotra ny tanàn'Andriamanitra ho sarangotritsika io tanàna Jesosy fikiritsika io tanàna io lavana ny tanàna mahery amen Isandrinao tanaty ao Jesosy tehirizo itoetranao kafi ifikitraminao tanaty ao Jesosy tehirizo itoetranao kafi Ambevunyuta nafano Chunga panupun samarina Unier nos nasa na magaga tamchena Samarina Anupana Fiel Jesus, tehirizo itoetranao kafi ifikitraminao tanana fiel Jesus, tehirizo itoetranao kafi ifikitraminao atizai timamandava Atetumami Jesus, ameni sabati
Jesus, ladies we praise now, God sees it's the child now, Jesus, ladies we praise now, God sees it's the child now, Jesus, ladies we praise now, God sees it's the child ladies we praise now, it's the Amen. Jesus. Ilo anankiray rehefa tamana eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy nitazona azy. Jakoba efa nitontsika teky nisy fotoana Jakoba niala teo amin'ny tranony iray sy ny reniny. Ilay toerana mahafinaritra, toerana tena tiany. Tsy maintsy niala teo Jakoba. Fanaverin'Andriamanitra teo izy. Ary tao anatin'ny promessin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba mihitsy hiverina any amin'ny tany rainao ianao. Satria fantatra Andriamanitra loatra fa tamana atao Jakoba ary. Tsy te hiala teo mihitsy ege izy. Tiany ege tao. Tsy maintsy niala tao izy. Noho ny amin'ny zava-misy. Ozy Andriamanitra hiverinao ianao ka. Fantatra loatra ny fitiavanao an'io toerana io. Fantatra loatra ny fitiavanao an'io tranony rainao io. Halleluja. Dia Andriamanitra ihany namerina azy tao. Sokafan'ny Andriamanitra mihitsy ny lalana. Vangiana Andriamanitra mihitsy Esau. Tsy afaka nanao n'inona ny Jakoba mihitsy mba ahafahany Jakoba hiverinao ao anatin'io trano tiany io. Amen. Ianao ry havana. Rehefa tianao ny fanatrehan'Andriamanitra dia izy ihany mitazona anao eo. Minona mety situation misintona anao hiala eo. Minona mety zavatra misintona anao hiala eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Fantany fa tamana eo ianao. Fantany fa tianao eo. Halleluja. Teo averina eo foana ianao. Amen. Farafahakelintsika isan'ny sabata averin'Andriamanitra eo amin'ny tranony io. Sotomin'Andriamanitra hiverina eo amin'ny tranony rainy io. Satria fantany loatra fa tiantsika io. Ary tsy avelan'Andriamanitra hisakana mihitsy hatongavanao eo. Vangian'Andriamanitra mihitsy ny zavatra hoe mba hangina mba hahatonga anao ho tonga eo. Ry havana malama. Mba tsika androany teny za Jesosy tena mahatamanana angy Jesosy ty toerana misy aty. Amen. Tiako age. Esau ry havana tsy tian'io toerana io. Esau sasatry ny mivoaka. Sasatry ny mandeha. Sasatry ny miasa. Na dia efa misy sakafo azo ao an-trano. Nanan-karena nge havana zany. Jakoba menakavy zany. Isaka sy Rebeka zany. Ondry amanosy ventsy nisy. Sakafo ventsy nisy. Misy ao. Fa Esau misafidy mivoaka. Tiany foana no mandeha. Ohatrany tsy afa-po amin'ny zavatra efa eo an-tanana izy. Tsy afa-po amin'ny ondry amanosy izy. Nefa izy isaky ny te hihinana dia afaka mamono ondry. Afaka mamono osy. Afaka mamono omby. Fa ozy izy Esau. Niany any ivelany any ny tiako. Aleoko mandeha miasa. Tsy tamana eto amin'ity trano ity aho. Dia mivoaka maraina. Tonga hariva. Mivoaka maraina. Tonga hariva. Hany. Ka na dia nitsodrana aza fotsitra tany. Diavana. Ianao ao amin'ny tranon'Andriamanitra ianao aza mivoaka miditra zany ianao. Fa mety ho ela. Rehefa fantatra Andriamanitra fa tianao io. Jehova mihitsy. Nanao ny zavatra rehetra sy ny fomba rehetra. Ahafahanao mijanonao. Ary tsy miala eo izany intsony ianao. Tahiny ianao eo. Amen. Dia ataony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ry havana malala. Dia tsika androany. Miaraka amiko ve ianao androany? Anao antery tsika. Halleluja. Anao voady tsika. Amen. Anao voady tsika.
Haleluya Jesosy. Zany ange Jesosy ny voadinay sy ny groupe izay maharesy Jesosy voadinay eto amin'ny andramoka izao. Manisan'ny ny fidinao izay anao ny anjara tandrify izay mba sanomenao anay ataonay izany. Ataonay amin'ny fo, ataonay amin'ny fitiavana Jesosy. Tsy ilanay ny tambiny efa azonay, ny valiny efa azonay Jesosy mamaly fitianao izay ataonay izany. Misotranao izay Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fotoana ny andro, misaotra ny amin'ny fiankovana,
misaotra ny amin'ny famangina misaotra ny amin'ny kasika misaotra Jesosy fanahery zay indra mahatsiaro mihitsy zay hoe isy Andriamanitra nidina isy Andriamanitra tena mamangy misaotra Jehova anao ny voninahitra anao ny tera ny anja sy ny saotra mandrakizay halleluja amen anao raha fidianana vitsitsika rehetra amin'ny tena Andriamanitra sika rehefa avy eo amen fataontsika tirana krety androany anendana ny olona tsika ianao hoe efa an Jesosy raha izay mananokana alohany dia izay efa anazy halleluja lasa
Halleluja. Mijery ny tenatsika mihitsy tsika amin'iny. Dia miteny mihitsy hoe izay efa nazy. Amen. Ataontsika tsy anankiray hanao iraha fidelana anankiroa tsika. Amen. Fomba ataontsika mahafinaritra ny fidelana androany. Ataontsika anankitelo ny fidelana androany fa tsy anankiroa. Ataontsika indray ity izy ity. Da mahafinaritra be koa izy ity a. Da ataontsika anaty fidelana. Halleluja. Sady mimakomana ihany ianao a. Raha mbola hivoaka kely na ohatrohatran'izany dia izao ny fotoana ahafahanao miomanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Lasa arytsika. Otsika hifampahiny ato anatin'iny e. Inikiano mafale Yengi saranga no silane ampe Teko fianga kusiala noa Fena no chabi kolifanga Anza koni seku fuku mbaecha Yumale siro saiwa Simbi sanga kumtu vanya tukuko Yano malale Say mumbale Kanina lagi chama subita Kila no sale Kila no sale Rabu sabe Kila no sale Rabu zamana ngano Rasita kama luze ni aruchano Mama kila lansa si beba balo Niteni na miena za wapi fikira ko Nikana na umaheri majesi ni fahabaluko Kanyumale sirezewa Sinisi ka kutunga nitukuga Yakna mayale Isay mumbale Hana lagi chana subita Kila na saupale Kila na fale Rabu sa miseno Fale Kila na fale Rabu sa manangano Kila no mafali Nengi saranga no silande Rasanya kama nuza ni alujano Nisura kasuna mahata tamcha Kana wisilusa Namatia Sihana tama mahuria Kila no stompale Halleluja. Betanao miala eto izany fifaliana izany nanontany Zandro Angela hoe inona titran'le hira da ny Nora zay Salamo 23. Halleluja. Fombintsika nge ravana fifaliana rehefa avy ato an-tranon'Andriamanitra tsika le fifaliana tsy vidia ambony. Rehefa mivoaka avy anaty supermarché any tsika metsena dia mivimana sary eo tsika manosika riny. Fa vatatsika fa nelambola daholo reny. Vimbona ihany tsika zavatra ilaitsika rehetrarehetra fa nelambola.
fa atao amin'Andriamanitra tsika ivimbana zavatra tena gratuit tsy nandany vola nefa mihoatra lavitra noho ny zavatra azontsika eraky ny sary eo ny zavatra omen'Andriamanitra tsika. Amen. Tianao Jesosy any izay koa ny fotoanako androany amin'ny herin'indray tsika ny eo anentina mbola somena aminao ny lanitra Jesosy. Amaranako azy ny raha fataontsika eto indray ity nanamarika antsika tamin'ny hatramomaly. Amen. Andraisantsika amin'ny fontsika rehetra. Man'Andriamanitra ny voninahitra toetra anao nahatra hatramin'ny farany any za miala fa mbola ihany ten'Andriamanitra tsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Lazarintsika barabarany Such a man would do Such a man would Hallelujah. Misaotra anao Jesosy malala. Dia mbola tsy mitsahatra misaotra tsy midera manome voninahitra anao ny amin'izao fotoanan'io izao. Misaotra Jesosy satria tonga eto indray izay hanome voninahitra anao. Velonaina indray izay Jesosy
dia tena hoe mbola afaka manarika izao fotoana mamy. Halleloia. Anarika izao fotoana mamy fotoana ngeza be izay tena tsy mba fonay Jesosy ho raha tena mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Misaotra satria fahasoavana avy aminao no mbola nananay fahasalamana heri-tanjaka tonga eto androany. Raha ny programan'ny devoly dia tsy tonga teto izahay. Raha ny sitrapon'ny devoly dia tsy mba tonga eto izahay fa tena hoe mety any anatin'ny problème sy anatin'ny bara isan-karazany ihany tokony isy anay androany. Raha ny planin'ny Satana. Raha ny sitrapon'ny devoly dia tsy toerana misy anay ty toerana eto ty. No fahasoavanao dia nitarihanao zay ka tonga eto. Mahazo atao hoe ravana amin'izao fotoana izao ny tokantrano any amin'ny misy anao any tena hoe misy saotra an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, fa tonga eto ianao androany. Tonga eto aninona moa ianao? Tonga eto ianao ho asoavana. Tonga eto ianao homena fitahiana. Tonga eto ianao ho raisina tanana ny fiainanao. Androany ravana araroty izany fotoana izany. Araroty dia tena aza manaiky raha tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Aza manaiky raha hoe mahatonga eto ihany ianao dia hiala maina, tsy riavana. Manavataka ny Joseph ianao androany dia teneny izy hoe teneny Jehovah-Andriamanitra androany hoe Jehovah tsy manaiky tsy avelako ianao raha tsy ho tahinao Inona moa ny zavatra entsika eo amin'Andriamanitra androany fa tsy ireo zavatra hitantsika fa lehibe rehetrarehetra entsika eo. Eto amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hitanao fa lehibe androany. Raha hitondra fisaorana amin'Andriamanitra dia fisaorana lehibe entina azy. Raha hitondra fitiavana an'Andriamanitra ianao dia tony fitiavana ngeza be izy. Ny fonao ataovy mafana be ho an'Andriamanitra. Ary eto amin'Andriamanitra koa androany ny aretina be, ny olana be, ny fahakiviana be. Fa reny rehetrarehetra reny dia kely avokoa reny eo anatrehany. Satria nitoriako aminao eto androany dia ilay Andriamanitra ngeza be. Raha mbola miaraka amin'Andriamanitra ianao aza manaiky ho kivy ry havana. Satria tsy misy ninona mahakivy rehefa mibanjina an'Andriamanitra izy. Ary ity ampanimboana dia tiako ianao mba hiarahira amiko an'ity ty hoe manoloana ny olana ngeza be io mba jereo hoe fa misy Andriamanitra ngeza be eo. Manoloana ny aretinao ngeza be io asa dino hoe fa misy Andriamanitra ngeza be eo anoloanao. Ny ataonao androany dia zao mbanjino izy, jereo izy, dinio ny voninahiny dia ho hitanao ny voninahiny ny fahalehibeazany. Amen, Jesus. Jala yanau sisarana sisini usarangutne bitadi hamuifu devi sanadu kaizani lalakale
izay hatao rehetra tsy mety avoko fampanjiny ilany tsy hoe ilalaiky fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry fampanjiny ilany tsy hoe ianabaviko fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry Ilona olanao zay ady atreana oento eo aminy faomeny fitsarana izy ane tsy lavitra fakakiny zay miantso azy ka aza misalasalitso fa antony izy rala malala fampanjiny ilany tsy hoe ilalaiky fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry fampanjiny ilany tsy hoe ianabaviko fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry fampanjiny ilany tsy hoe ilalaiky fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry fampanjiny ilany tsy hoe ianabaviko fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry fatahakany habeany hoe ifalebiazan'Andriamanitry. Halleluja. Marina zany. Mijery any lanitra fotsiny ianao halleluja dia hitanao hoe Andriamanitra ngeza be ny ao ambony ao. Io tranony fotsiny, io fitoerany fotsiny halleluja. Mbola tsy omby anazy ary io fa mbola ity koa, mbola ety an-tany koa ny fitoerany tongony halleluja. Satria mba misy fotoana ianao kivikivy ketraketraka dia tadidio tadidio zany tononkira, tadidio zany iry zany fa manan'Andriamanitra lehibe isika. Ny tompontsika rehetra dia voan'ny sabata alapany tratry ny sabata afinaritra daholo isika rehetra ho sabata fampinaretana ho anao ane ity sabata izay atrehanao androany ity. Mety voandroany ka ianao no niatrika teto niaraka taminay teto dia za miteny hoe tsy diso adresy ianao ary tsy zavatra ratsy akory izao ataonao izao halleluja. Izao ataontsika izao za vao androany mihitsy nisy olona niresaka tamiko amin'ny dozy le olona hoe tongava androany dia androany ianao mila tonga maresaka tamin'ny olona tamin'ny alina zany androany ianao mila tonga ma tsy ny androany tsy afaka ho mamonjy fotoan-dehibe halleluja. Mamonjy fotoan-dehibe tsy mbola misy ohatr'izany ho aza anio mantsy ny androany tsy niteny azy za mitandrinandro sabata za tsy izany oza hoe tsy afaka androany nga tsy azo ialana mihitsy tena tsy azo kialana mihitsy fa seremoni ngeza be misy ny atrehako androany. Rehefa nainao an'izay izy dia nangina izy hoe tena tsy azo ialana tokoa fa azo teneniko anao fa seremoni ngeza be mihitsy zao atrehanao eto zao. Tena seremoni ngeza be manakajy eto androany tsy mba olombelona fa ny manakajy eto androany dia Jehovah-Andriamanitra mihitsy. Tsy misy atakaloka ty andro androany ty. Ozy le olona raha vao tsy tonga androany ianao dia tsy
de za hoe rehefa tsy tonga androany ka tsy mety de tsisy olo tsisy azoko atao fa mamono cérémonie ngeza be ao atompoko androany tsy afaka ialako mihitsy zavatra io rapitso afaka pitso tsy maninona na mbola tsy asako ary amin'ny herinandro tsy maninona fa le androany tsisy atakaloko any mihitsy ako na teteny aminao a alleloia raha tonga etenao androany fotoan-dehibe ny andehanao eto tsy fotoan-dehibe any andramoka izao fotoan-dehibe ao an-danitra ao fotoan-dehibe ao an-danitra ao de mba anisan'ny miatrika sy misitraka an'izany tsika raha izy fotsiny hoe misy fety be mihitsiny de anisan'ny invité anao tsy mba hitanao na hainao ary ve tena faly be mihitsy am'izany de za hoe rehefa nahatsiaro an'izany ateo a eomanana teo de tokony tilobako ty fotsiny anaovako de mba anao karavaty aka cérémonie raha am'zay mba mijery anahy keto de olona andresaka tamiko hoe hamonjy cérémonie ve de fantany hoe aika io kay za cérémonie ngeza be ho ataony zany de fandarana kely io fandarana kely fa ao an-danitroko misy fiandriamana sabata androany alleloia de manatrika an'izany zasy ianao ao an-danitra ao am'izao fotoan'izao manakoako ny fiderana sy ny kakofana eo am'lohan'ny seza fiandrianana anankiray ngeza be tsy azo zonona ary io seza fiandrianana io misy fotoana tsika misy fotoana ny olona mandeha any mamonjy le fandraisana filoham-pirenena ndray de meno misy fotoana moa tam'izay mbola kely de malaza be mihitsy ny hoe meny filotsiranana riary folo ony le olona le ohatra hoe mandray anazy de mandindimy manao tsenjery manao tonkalo mena riary folo vola taratasy de vola nge ondra fan'izany vola riary folo zany taloha hoy za hoe nomen'andriamanitra na akora tonga eto androany tsy vola riary folo alleloia fa tena fahasoavana ho asiny ankonako eny hatramin'ny taranako fara-mandevika de tonga soa ianao e alleloia tonga soa aza malaheloelo zany mety miatrikolana anao mety miatrika problème tsy ianao rery fa zay faly ny olana mandalo amin'ny fahasoavan'andriamanitra sy ny hery raisiko androany atriako ny olana manomboka androany any alleloia tonga soa de ara-baina tonga soa Andrina Suzelle Yama tonga soa artisanat de Madagascar tonga soa ihany koa Kodaniela Todinoelina Jonathan Bertsava Angelina Rodriguez Jesosy Fandresy miantsa alleloia de Hortensine Angelina Diamant Angelina Rodriguez Hortensine de Tahiny Tompo Angelina Diamant efa teneniko teo tonga soa Ajaska Patitsi alleloia Erika Rak Lovlitina Marina Tiana tonga soa daholo nareo Nashimi Mami tonga soa Thierry Berthelot de Tahiny Tompo ihany koa mety sobe anjana asiny apôstôly kataka malala isika rehetra zay any ambony any mety tsy voatomboky analana iana miariniana miampionina Marina Tiana de Noélie Fantou de Marie Gilda alleloia itody Noéline tonga soa Tina Rakoto Arzaka ihany koa de misaotra mampionina tsika tamin'ny fotoana teo misaotra mampionina satria mitondra antsika tanatin'izany fanatrihan'Andriamanitra izany tokoa niamiko tanatin'ny fiderana izay tena Andriamanitra tsika tena Andriamanitra efa mety efa helinareo ihany mitoriko fa tsapako hoe efa nangataka tena de mba namangin'Andriamanitra tamin'ny teny amanyty ity tenin'Andriamanitra zay hojerisika amin'ny filazantsara ny Luka toko faharoa amby roapolo andiny fasivy amby telopolo Luka toko faharoa amby roapolo andiny fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fa enina amby efapolo novaka itsika amin'ity androany ity miaraba antsika rehetra rehetra fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao i zanaso Sylvie de Marie Angela nosoramary de Jesosy tao Getsemane alleloia mety efa heninareo ihany tany amin'ny tany nisy teny nataoko vidéo nataoko momba an'izy ity de tsy ina am'izany fa iny ihany niverina mety miampy tolotsaina vaovao indray alleloia fa resaka manokana momba an'ity sahany Getsemane ity tsika amin'ity androany ity misaotra Jesika Patitsi misaotra andreo amin'ny filaritso Luka toko faharoa amby roapolo andininy fa toko faharoa amby roapolo andininy fa sivy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy ny soramany de Jesosy tao Getsemane amin'ny anaran'i Jesosy ary nivoaka Jesosy de koaraka ny fanaony de nakao tendrombohitra oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy ary vao tonga teo amin'izany tany zany izy de hoy izy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy ary izy niataka tokony ndray mitora-bato de nandoarika mivavaka raiko raha sitrakao de sory amiko ity kapoka ity nefa aoka tsy ny sitrapoka ny natao fa ny anao ary nisy anjely efa tany an-danitra nisy teo aminy ka nampahery azy ary fa diranovana izy ka de nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy de
de tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany ary nitsangana avy mivavaka izy de nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorinareo de izy taminy nahoana ianareo matory mitsanganaka amin'ny vava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana. Alleluia, amen. Getsemane, ity Getsemane ity de ao amin'ny tendrombohitra oliva no misy azy. Ny tendrombohitra ny tendrombohitra oliva, fa Getsemane de toerana anankiray ao amin'ny tendrombohitra oliva. Rehefa miakatra ny tendrombohitra oliva zany de ao ambony ao an-tampony ao misy toerana malalaka atao hoe Getsemane. Eo amin'ny toerana malalaka io de zao ny fatao eo no fanapotserana ny voan'oliva mba hamoahana menaka. Io Getsemane io zany de toerana famiazana oliva mba hahazahoana menaka. Io zany karazana ohatrany hoe orinasa kely toerana anankiray fanamboarana menaka. Alleluia. De raha hitady menaka oliva zany ny olona de miakatra eny tendrombohitra oliva satria eo amin'ny tendrombohitra oliva feno oliva maniry de entina eo amboniny toerana io, eo amin'ny toerana malalaka, toerana plat malalaka, de eo am'izay no fiazina ny oliva de mamoaka menaka de midina avy ny olona mitondra menaka oliva. Alleluia. Zay ny tena marina zany ny dikany hoe Getsemane amin'ny teny frantsay de hoe pressoir, zany hoe pressoir zany hoe famiazana menaka, famiazana oliva. Zany hoe azo antoka zany fa rehefa tonga eo amin'ny tendrombohitra oliva ianao de mahazo menaka oliva. Midina avy any ianao zany mitondra menaka. Alleluia. Ny menaka de zava-dehibe ao amin'ny Baiboly satria de misy asany maro ny menaka. Mety andrahoana sakafo, mety anaovana ampiretana jiro, ampiretana afo, fa indrindrindrindra de ampiasaina ny menaka rehefa hanositra. Alleluia. Volaza foana fa misy mitondra tavoara feno dihuile Samuel rehefa andeha hanositra ny Saul na hanositra ny David de hosorana menaka. Ary matetika tsy matetika fa tena menaka oliva mihitsy ny fanosorana rehefa hanositra mpanjaka, rehefa hanositra loholona, rehefa hanositra mpisorona. Alleluia. Zay zao tamin'rehefa mba nosorana de mba nosorana natsoririka tena nitsororika teo mihitsy menaka oliva, tena menaka oliva mihitsy nitsotsorika teo amin'ny lohako io. Alleluia. De nitsororika tamin'ny akanjo nasiana servieta kely tratra ihany ny akanjo tsy naninona siva le lobaka fa nandray ositra. Alleluia. Dia zao ny zava-dehibe misy olona makeny indray mandeha amin'ny fiainana miakatra eny tendrombohitra oliva. Nisy fotoana Davida mpanjaka. Alleluia. Raha makitsika dia misy fotoana Davida mpanjaka rehefa tanaty problème ny amin'ny Samuel faharoa 5:10 any 9:30 de zao zava-mitranga ary Davida niakatra tena tendrombohitra oliva ka nitomany tena ampiakarana ary ny saron-doha sady nandeha ny kiraro ary voakarehetra sy nanaraka azy de ny saron-doha sy niakatra ary nitomany tena ampiakarana avokoa. Misy olona zany makeny tsindray na indray mandeha amin'ny fiainana i Davida efa niakatra tena tendrombohitra oliva. Toe-pona ahoana ny karan'ny Davida tena tendrombohitra oliva? Toe-po tena tanaty olana, tanaty ady, niady saina, tanaty problème nitomany. Inona ny tsaroan'ny olona rehefa anaty problème andeha hiakatra ny tendrombohitra oliva? Aiza ny tanjon'ny Davida amin'io? Tsy niakatra ihany fa no tonga eo Getsemane. Alleluia. Mahafinaritra ravina satria zary lasa fitoerana fivavahana io Getsemane io. Ary Jesosy kosa tsy indray mandeha izy niakatra tena. Hono tena Andriamanitra ary nivoaka Jesosy ko araka ny fanaony. Alleluia. Araka ny fanaony de nakao tendrombohitra oliva izy. Araka ny fanaony. Zany hoe isan'andro, mety indroa isan'andro de tonga ao Getsemane Jesosy. Maninona any Jesosy? Manao ny fanaony. Inona ny fanaony? Mivavaka. Mitolona mivavaka. Miaona amin'Andriamanitra. Alleluia. Zao rehefa namalala akoatran'ny anaran'ny Getsemane hoe pressoir, famiazana
dia misy surnom zany hoe fiantso misy anarana fiantson'ny olona azy ity a zaridainan'ny Getsemane ity. Ny zaridainan'ny Getsemane a dia ilay antson'ny olona manao hoe zaridainan'ny fanapahan-kevitra. Alleluia. Tadidinao zay manomboka androany. Getsemane dia ny fiantson'ny olona azy dia zao zaridainan'ny fanapahan-kevitra. Inona dikan'izany? Rehefa hiakatra eo Getsemane ny olona anankiray dia mandalo adi-panahy. Ao anaty adi-panahy misy hevitra tokony tapahana, misy fepetra tokony raisina, misy lalana tokony arahana, fa sarotra io. Ny safidy tsy inona ny ataoko loaka androany trondro saina, na inona ny anaovako androany lobaka bleu marine na bleu nuit sa lobaka fotsy. Tsy izay ny akarana ny Getsemane, fa matetika ny akarana ny Getsemane dia fanapahan-kevitra, décision ngeza be ao fiainana. Alleluia. Ary mety décision tena miatra manaina mihitsy. Alleluia. Fa tsy hitanao zay atao, tsy fantatrao zay ale. Tsy hitanao ny lalina tokony ale ary tsy fantatrao ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina. Ny nafahan'i Jesosy nanana fanapahan-kevitra tamin'izay na nisan'ny mpianatra ho vidiny, na ny anarana ny mpianatra ho raisiny, na ny sambo kely hitoerany, na ny tanàna andehanany ho sitsanina, na dia ao anaty tanàna ao ary misy olona anankiray atongavany ao an-tokantrano, ireny rehetrarehetra ireny dia nivoaka avy ao amin'ny fandehanan'i Jesosy ao Getsemane. Ary nivoaka Jesosy ko araka ny fanaony dia nakao amin'ny tendrombohitra oliva izy. Zany hoe isan'andro Jesosy manana fanapahan-kevitra ngeza be tsy maintsy raisina. Ny tontolo andro ampisiny izy efa manapa-kevitra sisa mandeha izy sisa makany amin'ny Zakaiosy, mandeha izy sisa makany amin'ny tanin'ny Samaritana, mandeha izy makany amin'ny Sidoniana, mandeha izy makany amin'ny Lazarosy, mandeha izy makany amin'ny manasitrana jamba, mandeha izy miteny zavatra amin'ny boka. Alleluia. Androany reo Jesosy ny anasitranako ny jamba dia zavatra ohatr'izao, fa tsy ohatran'le maly. Aizany na aizany an'ireny araka ny fanaony dia niakatra tao an-tendrombohitra oliva izy. Alleluia. Tao a-Getsemane. Ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny Jesosy araka ny fanaony dia antaninan'Andriamanitra ao a-Getsemane. Tamin'ny fotoana anankiray zafady tompoko, amin'ity fotoana ity dia fanapahan-kevitra miaritra manaina no nandehanan'i Jesosy tao a-Getsemane. Tsy tao amin'ny trano nanaovany Pasika izy nangataka an'izany, nangataka tolotsaina amin'ny fanapahan-kevitra tokony raisina, fa niakatra tao a-Getsemane izy. Alleluia. Ny fanontaniana miperaka amin'i Jesosy dia zao: ho faty asa ho velona? Ho faty ve za? Anaiko ho faty ve za ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Sa ho velona ako no mitahotra ny fahafatesana? Dia hanomezako tombony ny devoly. Satria teteny aminao fa ny fanapahan-kevitra eo dia zao: na azahoan'Andriamanitra tombony na azahoan'ny devoly tombony. Ny karahantsika ny akananao Getsemane ry havana dia ny mba hananana toky. Alleluia. Fa rehefa ao anatin'ny fitolomana, iza no potserina, iza no fiazana eo? Jesosy. Ny voadinika ozy izy, ny voadinika Jesosy. Vokatry n'inona? Vokatry ny vavaka. Tena nitolona bavaka ary tena natsiaro tena no fiazana. Niady am-bavaka, nitolona am-bavaka izay nataony Jesosy teo, namoaka diloilo, namoaka menaka, namoaka menaka diloilo, menaka oliva. Izay tena antoka izao fiainantsika izao. Zavatra roa: ho faty ve sa ho velona? Iza ny tsy fidiny ho velona?
fa fanapa-kevitra sarotra azy ny ovelona ve ny sitrapon'Andriamanitra sa ny ofaty tsisy milaza fa mifatsara ny fahafatesana fa raha ampidirinao ndray Jehovahandriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra ny ofaty sa ny ovelona tsy voavaly zany ry havana fa eo a Getsemane ao anaty fitolomana ambavaka ao nivoaka ny valiny ao nivoaka ny décision tokony raisina ilay zaridaina ny fanapa-kevitra misy fotoana tsy maintsy manapa-kevitra ianao ary sarotra daholo ny zavatra napa-kevitra sarotra daholo androany za teteny aminao sarotra aminao manapa-kevitra andao tsika hiakatra ao Getsemane andao hiakatra hikaratsika ao Getsemane io fa ianao io koa mila fiazana ianao ny famiazana ny oliva de tena terena mihitsy tsy mivoaka tompoko ny menaka raha tsy terena mafy raha tsy fiazana mafy raha fiazana moramora rano no mivoaka raha fiazana moramora juana oliva no mivoaka fa raha fiazana mafy de menaka oliva no mivoaka ny juany aminao mety tsara ihany fa ny menaka ao aminao ny tena tediavin'Andriamanitra ary ny fanapa-kevitra raisinao midina aveo io ny menaka diroiro entinao mandeha io ny sitrapon'Andriamanitra alleloia misy teny anankiray zay foana mahafinaritra anahako de mbola teny ankozy foana misy teny hoe Jésus je ne te comprends pas mais je te fais confiance Jésus je ne te comprends pas mais je te fais confiance Jesosy tsy fantatry mihitsy ny tianao atongavana fa zao hiakatra ao Getsemane zany alleloia hoy Jesosy mantsy an'Andriamanitra raiko raha sitraka ao de ezory amiko ity kapoka ty zay ny fanapa-kevitra Jesosy zay ny décision an Jesosy nefa alleloia aoka tsy sitrapoko aniny atao fany anao tsy haiko ny tianao atongavana fa zao aoka fotsiny sitraponao ny tanteraky de niakatra Jesosy ry havana malala nitsangana avy teo Jesosy miaraka amina fanapa-kevitra mitondra fiainana misy fotoantsika anatin'ny ady hevitra rehefa misy zavatra diniatsika mitady hevitra midinika mivoaka avy misy zavatra tapaka vo mio mitondra fampitehana alleloia zafady alleloia Jesosy mivoaka avy ao Getsemane alaka ny fanaony isaky ny avy mivoaka eo de fanapa-kevitra tsy mahita ianao zany ao amin'ny baiboly eo fanapa-kevitra ndraisin'i Jesosy ka dia aiza reny ny raisiny taiza reny no nalainy tao a Getsemane ao Getsemane de zao no teniko anao mafy aloha le fitseriny mafy aloha fiazana ho mampione manaiky fiazana hoy sy toy hoe mila fiazana sika tsy mora le fiazana fa ny zavatra entinao midina avy any ilay diloilo ilay menaka oliva fiainana ny entinao mivoaka avany ny tena marina zany ny Getsemane ry havana itoeranay Getsemane ilay zaridaina ny fanapa-kevitra io ny point de départ io mandehanantsika makany amin'ny voninahitra nefa koa raha tsy mitandrina ny olona ray tonga Getsemane mety point de départ andehanana any amin'ny fahaverezana raha tsy miaino an'Andriamanitra ary tsy manaiky fiazana ny fanapa-kevitra Jesosy anankiroa na maty na velona raha velona izy tsisy zao rehetrarehetra zao fa raha ohatra maty izy de tonga amin'ny fanapa-kevitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra alleloia zao ry havana malala eto am'ty zao tontolo zao ty de misy ery anankiroa miasa isika mandeha isan'andro sanandro io zanak'olombelona mandeha isan'andro sanandro io de misy gropy anankiroa ery anankiroa mifampisitona atsika de ny ery ny fahazavana sy ny ery ny maizana Jehovahandriamanitra sy Losifera ny anjelin'Andriamanitra sy ny devoly sy Satana izay anjely ny vadika
tsika mandeha isan'andro izy taka mandeha lalana mahitsy be anankiray de atao amin'ny côté akavanana misy ny anjerin'Andriamanitra miantso atsika ivily akavanana. Eto amin'ny akavia de misy ny devoly de zao mba fandiniana anankiray zareko aminareo. Isan'andro miantso foana ny anjely. Tsika rehetrarehetra mandeha eto amin'izao tontolo zao ty na zana ianao n'iza n'iza de tsy mitsahatra miantsoantso ny anjely avy aty, avy aty aminay, avy aty aminay. Ny devoly tsy miantso. Ny devoly tsy miantso any avy aty aminay ho avy aty. Tsy miantso zany ny devoly satria nahoana? Satria ny toerana lalovantsika andehanantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty de fa ny devoly. Dorotoroana tamin'ny fahotana anketrika ravana malala. Voateraky tsika de mpanota. Voateraky tsika de mahay manota. Ary averiko foana mitory teny ianarana. Fa miteny ratsy eo azy. Mbola elaela vao afaka hanao an'izany hoe hanao live de hitory teny zany, mbola mianatra ampianaran'Andriamanitra aloha anatin'ny fiainana fiarahana aminazy vao afaka manao live hoe mitory teny. Fa raha hanao hiteny ratsy eto aho, hiteniteny foana eto aho, alaiko fotsiny connexion eto ny telefona de vitako de misy abonné be dia be eo. Ary mahita olona, mahita zavatra, ary na zavatra sa tena variana mihitsy fa tena mahita mora mahazo pijery zany olona miteniteny foana, mitenena ratsy eto fotsiny kenao hoe to de be mpanaraka be anao, maniry atsirahan'Andriamanitra be mpanaraka be anao. Nisy pasitera kely zay, nisy pasitera vao nianatra vanomboky hitory teny de kaka zany izy hoe mijery le pasitera efa lehibe zany izy le zao de ianao izy mahay manetana be mihitsy tena rehefa ianao hitory teny de tonga daholo ny olona tena hita tena miainy ny olona hatramin'ny farany ohatry zao. Ahoana ozy izy ny ataonao? De nampianarin'le pasitera lehibe am'izay zay zao izy mahaizy anao manetaitra ny olona, aza vela tory ny olona, ataovy alaivo daholo izy ny fifantohan'ny olona, alaivo eny aminao. Raha mila manao mampimekely anao tsy maninona, ataovy zany raha zay ny ampifantoka ny olona. Raha mila voakasika amin'ny fona voay eo fa tsy maninona zany. Mila etitra ianao, na zany mahakasika misitona ny olona de ohatr'izay. De zaho izy manana taktika kely zay rehefa mitory teny. Raha vao mitady atoro izy zao mitety fiangonana maro. De rehefa mitady atoro izy ny olona de tairiko tampoka de zao ny teneniko hoe zareo de mitenanareo fa za maly niany natory tamin'ny vehivavy hafa. Taitra daholo na le olona matory atao de taitra hoay niary natory tamin'ny vehivavy hafa ozy izy pasitera hoay. Ahoana zany? Taitra daholo ny olona andromaso. De aveo izy toizako. Fa za tamin'ny alina io vehivavy hafa ingeravana tsisa fa za natory to akaiky mamanay alleloia. De jeriny voaka aika niary natory tamin'ny mama fotsiny pasitera zany mba nigodinigody tamin'ny mama hoe taitra ny olona hoe niara matory amin'ny vehivavy hafa. De mba ny anaran'le pasitera kely io, nara pasitera kely le izy. De rehefa mba nitory tena zay de mitady atoritory olona de izy teneko anareo za malay niary natory tamin'ny vehivavy hafa. Taitra daholo ny olona izy le vehivavy. De teo am'izay vo izy fa tsy tadidiko izy moa le vehivavy. Tsy tadidy zany toy an'izy tenenay mamany ihany niary natory tsy tadidy le toy an'le fanairana zany. Fa zay fotsiny hoe alaitra an'le olona fotsiny zany. Sa rehefa nomaly ihany niary natory tamin'ny vehivavy hafa. Taitra daholo ny olona de teo am'izay izy. Iza moa le vehivavy ozy izy tsy tadidiko. Ay moa mamany ihany le hoe niary natory tamin'ny mama tsy tadidiny le toy any. Azany te teny aminao androany fa mila mitandriny tsika ary ny alehantsika eo Getsemane de ny tena anarakajakanja zany vao tonga tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra tsy any amin'ny voalohany tsy hatrany amin'ny ampitenantenany fa anomboka hitondra ny olana io ianao, anomboka hitondra ny fiainana io ianao, anomboka hitondra ny projet io ianao de zao ndray akatra eo Getsemane. Ny zany tiako tenenina atsika de zao natokavan'izay tantara zay de zao isika de mila tsika to de efa mahay manota ho azy raha mandeha eny amin'ny lalana mahitsy isika ny anjely no miantsoantso atsotsony isan'andro keny olona amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fitombavaky, atsony isan'andro na tsika rehefa mpivavaka de mbola atsona foana ny vavaka,
satria raha tsy atsoina foa ntsika ivavaka ny aringa tsy miantso e ny any tompoko tsy miantso zany ny devoly sy ny firongany tsy miantso fa mireharery zareo reo efa tsika reo efa mandeha to am'ty zao tontolo zao izy eo aizany tsotra hatrany fakapana eo aizany tsy ho lavo eo reo e marina zany teneko zany sady iso fa neny amy côté an'Andriamanitra ny miantso antso isan'andro mampatsiahanao isan'andro fa mpanompon'Andriamanitra ngenao e alleloia mpanompon'Andriamanitra ho hainao ampatsiahivina foana zany isan'andro mba tsy hanaovanaovantsika foana satria tsika de te tady anaonao foana foana alleloia fa zao ravana malala ny olona matetika miakatra ny Getsemane de tsy atahorana no avy tsy atahorana no avy satria nahoana efa fiazana eo izy ary efa namoaka diwilo tongany aminy emboka manitra tongany amin'Andriamanitra ry havana malala ny karahantsika Getsemane de zao ny mba hahatonga atsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mora ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra be de be mihitsy mila fonao fa tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra anankiray ianao sakrifisy ngeza be mihitsy ny ataonao fa tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tena sakrifisy ngeza be mihitsy izany manaiky fiazana amoka menaky zany eo Getsemane fa tsy maninona raha zay ahatongavanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampahery anao mety eza hiakatra ao Getsemane idinitra mipotrapotraka io ranomasonao mipatrapatraka ohatra misy fomba fiteny malaza zay zavatra zay diko mipatrapatraka manina moa ranomasoko mipatrapatraka io alleluia io no vokatry ny famiazana anao ny zavatra rehetra naorina tao anatin'ny ranomaso havana sy tao anatin'ny atsembohana sy tao anatin'ny lohalika miforotra zavatra maharitra mandrakizay tamoly alleluia ny zavatra naorinao teo Getsemane tao anatin'ny ranomaso natonga anao ny voadinitra mety misy kitro mihitsy angeny zao anatin'ny ao amin'ny lohalika ao ndohalika nangataka tamin'Andriamanitra fa tsy mora ny zavatra nalovanao tsy mora ny fanapaha-kevitra ho raisinao fa zao raha manaiky ianao hiakatra eo i Davida rehefa niakatra tany Getsemane izy de tany izy no niafina tany izy no nangataka tamin'Andriamanitra zavatra anankiray anisan'ny ngeza nangatahany Davida tao amin'io tao Getsemane any amin'ny Samuela faharoa toko fa 5 fa 4 any amin'ny tapany faharoa de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe 4 raha iverinany atanana kosa ianao ka anao amin'ny Absaloma hoe ho mpanomponao mpanjaka efa mpanompon'ny rainao ihany ataroa fa ankehitriny kosa de mpanomponao de ho foananao aso ay ny hevitra ataony Ahitofela nangataka Davida mba ho foana i Ahitofela de olona misy fanahan'Andriamanitra i Ahitofela de olona mpaminazy mpanolo-tsaina olona hitenenan'Andriamanitra fa nivadika tamin'ny Davida ozy Davida hoe niangatahako de zao tsy ny amin'ny Absaloma ny angatahako fa raha ohatra fotsiny Andriamanitra foananao ny hevitra rehetra amin'ny Ahitofela de anao zavatra diso reo de fitahinao anazy tao Getsemane nangatahana an'izany taty arina tokoa lasa tsy mifakazo Absaloma sy Ahitofela alleluia
ary zany tsy fakazahoany zany a nitondra faharesena ho an'ny Absaloma sy ny miaramilany sy Ahitofely ny côté rehetrarehetra tany. Mety misy olona mivory any ikomy a mitambatra amely anao. Ianao rery, inona ny hevitra? Ndana miakatra ao Getsemane. Ndana miakatra ao Getsemane dia hitolomy amin'Andriamanitra. Mikary eo amin'ilay zaridaina ny fanapa-kevitra. Jehovah, inona ny fanapa-kevitra tokony raisiko androany? Fa mila mandray fanapa-kevitra. Fa ho toloran'Andriamanitra anao saina, omen'Andriamanitra anao ny tolo-tsaina, ho conseillen'Andriamanitra ianao, hoe ty atao. Ary iny zavatra entinao midina avy any iny no manokatra ny lalana rehetra. Iny entinao midina avy any iny, hevitra entinao midina avy any, ino no hitondra fiainana ho anao. Ary averiko ny teniko manao hoe ny fiainanao talohan'ny Getsemane tsy maninona. Fa ny fiainanao miala avy eo a Getsemane, eo a Getsemane ny point de départ anao. Makany voninahitra Jesosy a, teo ny point de départ an' Jesosy. Natao tsinitsininy izy vao niala teo a. Fa averiko foana raha makany Tamatavy ianao, misy miakatra, misy midina. Zao foana tenenina rehefa avy any Antananarivo any Tamatavy, andeha hidina any Tamatavy. Nefa ianao miakatra amin'ny maro voalavo, miakatra. Halleluia. Rehefa hoe andeha hiakatra ho any Antananarivo, nefa ianao avy any Tamatavy, misy fotoana ianao midina fidinana be. Fa hiakatra foana ny filazana an'izany. Getsemane a, dia point de départ an' Jesosy karany any an-danitra amin'izay. Itoerany eo amin'ny voninahitra faratapony. Halleluia. Ny zava-manan'aina rehetra ao an-danitra ao, mikohaka eo anatria. Teo a Getsemane ny androany zany. Androany dia teny aminao a, natsika ao a Getsemane. Aza matahotra ny amoaka ny anatinao. Aza matahotra ny amoaka fa misy diloilo fa nisorana ny anatinao. Ianao io ngery avana, ozy izy le fomba fiteny anankiray zay hoe, eny ataonareo tsinitsina moa zay mbola ovy zay ankehitriny, mbola vongan'ovy zay fa mbola ho avy any fotoana tonga ny frity dia ho titsiritinareo zay. Halleluia. Ozy nareo navakirakarana mbola vongan'ovy moa zay zao fa mbola ho avy fotoana ho frity zay. Frity saucisse mihitsy. Halleluia. Androany a, mety adi-tsaina ny akaranao eo Getsemane. Mety atao tsinitsininy ianao, mety tsy fantatry zavatra lovanao. Mikara eo Getsemane. Ndao hiakatra eo tsika. Ndao hiakatra ao fa ianao io zao a, mbola oliva fotsiny ianao. Miakatra eny ianao mbola oliva. Oliva zany hita eo amin'ny telo-boatra oliva. Oliva manomboka eny ambany ka hatreny ambony feno oliva. Fa ny hita ao a Getsemane tsy oliva ntsony, fa menaka oliva. Diloilo. Ny oliva mora vidy a, fa ny diloilo lafo vidy. Ianao vatana be io, tsisy vidiny ianao, tsisy vidiny za. Fa za raha midina avy any amin'ny telo-boatra oliva, diloilo fanosorana amin'izay ahako. Halleluia. Na ny olona ahositra reny atapon-dohany ahako. Halleluia. Diloilo fanosorana. Olona feno ositra. Olona feno herin'Andriamanitra. Olona mahagaga. Mbola tsara lavitra no menaka mahagaga. Halleluia. Fa ianao miverina avy any mbola sipotra mihitsy azy. Halleluia. Inona lafo sipotra sa frity? Halleluia. Zao aloha mbola vonganovy. Ozy hoe tsamarina zany fa tsavonganovy a, tsavonganovy a. Votojy dia tsavonganovy fa frity izy zao. Halleluia. Fa zao a, zao ianao miakatra androany. Anaty problème ianao io a. Za mino fa misy olona tena anaty problème. Mbola vonganovy aloha ianao. Mbola vongana oliva aloha ianao zao. Hitanaiza naiza zany. Le ino ndray mitovy amindrianina ihany iny. Mba tsy hatovy anao amindrianina, mety aiza hiakatra ao Getsemane. Fa miakatra ao amin'izay ianao, efa miandry anao ny pressoir. Efa miandry anao ny famiazana. Tsy mora ny miakatra ao. Zany mitsy akaran'ny olona ao. Ary zany mahatonga ny fiainan'ny olona eo foana izy. Misy olona tsy manana fiainana miovy zany. Fa 7 taona asa anankiray, mivoaka miditra amin'ny 20 dia mirava amin'ny 12 dia miditra amin'ny 1 dia mirava amin'ny 5 mandritra ny 7 taona. Dia tonga ny hariva tonga ao an-trano dia mamaky gazety dia matory dia vola 7 taona.
tsy hoe voatery ratsy akory zany fa misy fiainana tsy miova 70 taona oliva foana 70 taona fa raha iny olona iny azafady teo amin'ny 10 taona teo nanomboka niakatra tany amin'ny tendrombohitra oliva tao Getsemane midina avy any izy efa diloilo amin'izay tsy oliva tsony ary natonga an Jesosy tena spesialina teto an-tany teto tenen'i Jesosy nataony fanao zany hoy ny tenandroandro araka ny fanaony pianakao tendrombohitra oliva izy ny mpianatra tratra ny fakapanahy ny emotra kely daholo ny mpianatra tao aorianan'io satria naninona tsy nanaikiditra teo Getsemane teo tendrombohitra oliva izy fa teo amin'ny teren'i Jesosy nge na dia niataka kely tokony ndray mitorabato tendrombohitra oliva fa misy toerana misy voafatra hoe eto ny Getsemane ny mpianatra teo tendrombohitra oliva fotsiny fa tsy niditra teo Getsemane Jesosy na dia niataka mihitsy nanao nandroso nanao dingana nandroso ara-panahy ianao androany mety mbola eo tendrombohitra oliva fotsiny anao mitarainy izy rana tompo aiza ianao e fa ny problème tsy mety miataka mihitsy ianao tsy mety mandroso mihitsy ianao tsy mety manao dingana mihitsy ianao fa raha manao dingana kely ara-panahy ianao tonga eo Getsemane ianao ary rehefa tafiditra eo ianao verina avy any ianao olona miavaka verina avy any ianao olona tena feno hery feno ositra tsy hoelitsika zao anao batisa halleloia etsika mavaka raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy hoela mba isy batisa ndray misy satria mininy misy olona voninahitra raha teo Getsemane halleloia ho tahiny tompany ianao za matoky sy mino halleloia za matoky sy mino fa anaikiakatra ianao androany verina avy ao ianao halleloia verina avy any ianao dia olona hafa mihitsy ianao halleloia ny tsy mbola mahatonga anao hita mandroso mbola mahatonga anao io tsy mbola tsy miova mihitsy efa tonga eo amin'ny tendrombohitra oliva ihany ianao manaraka fandaharana efa eo tendrombohitra oliva ianao fa ianao tsy mety miditra ao Getsemane tapaony hevitrao sary tena ny fanapahan-kevitra io idiranao io androso ianao sa emotra hivavaka ianao sa isangisangy hitady an'Andriamanitra ianao sa mba te handrendre fotsiny mety eo Getsemane dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa raha zanazany teny zany taminao dia matoky sy mino fa ho voarainao zany ho tehirizinao zany matoky sy mino fa maka départ vaovao ianao point de départ vaovao ho anao ity andro androany ity aoriana zany toriteny zany manarina anankiray tsika dia hivavaka isika aoriana zany olo tsika hivavaka aloha tsika nisotran'Andriamanitra ny amin'izany teny zany androany zany teteny aminao manao hoe mba misoran'Andriamanitra ianao androany na dia ny amin'izany teny zany fotsiny ary raha nahakasika anao zany teny zany dia andao hivavaka isika aoriana zany dia anao hira tsika dia aoriana ny hira androsetiny soliteny anankiroa ny groupe zay maresa hivavaka dia amarina ny fotoantsika rehefa Jesosy eo misotranao zay misotrany amin'ny fotoana androany misotrany amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay misotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana zay nomenao anay tamin'ity androany ity fa io zay Jesosy hiakatra eo Getsemane zay Jesosy mba tianay Jesosy androany alleluia amoaka diloilo fanosorana izay Jesosy eo miohery zahay ampianaro zahay mba ho tahaka anao ampianaro izahay mba ho tahaka anao ampianaro izahay Jesosy mba hiakatra anao tahaka ny fanaonao mba ho ataonay fanao Jesosy izany fiakaranao anatin'izany hoe sahany Getsemane dia ilay sahan'ny fanapahan-kevitra le andraisanay fanapahan-kevitra ngezabe eo amin'ny fiainana Jesosy malalo tsara ianao ary zay tsy ala aminao
Jesosy eo androany Jesosy a tario lalana izay tafioery izay ome courage ny tsirairay avy zay tonga eto androany mba tena hoe anana courage hiakatra mba hamoaka ny tsara indrindra ty aminay mba hoentinay midina heny aminay entinay midina ty am'ty zao tontolo izao ity mba entinay midina ety am'ty zao tontolo izao ity Jesosy eo me hoe nisy tokantrano isam-batan'olona izay tonga teto androany aza velanao zahay a tena hoe hitsoka lalandavany zany antsonao androamanalina fa te hampitombo anay ianao ary tianao ny manolotsaina anay mba nananay fanapa-kevitra hitondra fiainana hitondra anay any amin'ny fiainana de taio ary zany teny zany Jesosy mba tsy ho verimaina mba tsy ho ratsaka andalana ary tsy ho voatsainiko ny vorona-piasa fa aniry avy zato enarivo tsy manam-pataperana aty anatinay tsirairay avy misaotra Jesosy io halleluia amen Yata ti sanitaria matarmanga Andriamanitra isika anao parte tany manganea eo an-tananao ianao no mpanefia ka esony ireo fako hongoty ireo vato mba ho tany tsaranea tany manganea eo an-tananao ianao no mpanefia ka esony ireo fako hongoty ireo vato mba ho tany tsaranea ekeko aminy fo ny fanamboaranao ny fikonady marary fa teo tonga fanaka omengo ny nahitra ao amin'ny fanjakanao la venona soavanao nato zava ny fanay masinao mandrakotra eo mampamiratra vovonjary andeao la venona fa soavanao nato zava ny fanay masinao mandrakotra eo mampamiratra ekeko aminy fo ny fanamboaranao ny fikonady marary fa teo tonga fanaka omengo ny nahitra ao amin'ny fanjakanao
fanambaranao ahy yafiko navy manary fa teo tonga fanaka umengo ninahitra ao amin'ny fanjakanao fa teo tonga fanaka umengo ninahitra ao amin'ny fanjakanao fa teo tonga fanaka umengo ninahitra ao amin'ny fanjakanao toa dia metsika fitenenana avy hatrany ary navavisika Ingvina Rodriguez ho dia miasa navavisika Sandola amin'izao fotoana. Alleluia, mankasitraka pastera na mifitenenana tady araka ivavatsika. Jesosy malalo, misaotra anao izay Jesosy tamin'ity fotoana ny sabata masina androany ity. Misaotra anao satria dia tena hoe tanteraka sy lavorary ny fotoana rehetra tamin'ny teny ity. Misaotra ny amin'izany teny izany satria dia araka izany teny ny fampianarana ny eto mpanomponao izany Jesosy dia misy hery anankiroa eto amin'ity tontolo izao ity. Ny anankiray dia misintona miantsoantsanay amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny asanao. Dia androan'izay Jesosy malalo tena hoe ametraka safidy dia mba tena hoe anaiky izay Jesosy hiaka teo amin'ny zaridainany fanapahan-kevitra. Tena hoe anday fanapahan-kevitra tsara satria dia ino hiantoka ny fiainanay, ino hitondranay midina Jesosy mba tena hoe manaiky izay no fiazana Jesosy te hamoaka menaka tsara izay ho tena hoe ho fanosorana zavatra mivoaka ty anatiny ho feno ositra izay Jesosy malalo. Dia androany Jesosy malalo nizaniza tonga teto dia anana fanapahan-kevitra tsara anaiky izay Jesosy ity izay Jesosy malalo tena vonona ary tena manaiky no hiakatra eo Getsemane manaiky no fiazana izay Jesosy malalo. Inona mozy Jesosy ny fiainanay raha mandeha fotsiny amin'izao fa androany izany teninao izany dia tena hoe mampirisika anay indray Jesosy anana izany fanapahan-kevitra tena faran'izay izany ny tena zavatra farany tsara indrindra Jesosy malalo dia ny anana anay fanapahan-kevitra eo amin'ity fiainanay ity dia samy anana andray an'izany teny izany tena hoe hiasa ty anatiny tsirairay avy mihitsiny mba tsy ho isany aminay izao reto tsony Jesosy hoe ny fiainanay nandritry 40 taona tsy miova na fiainanay nandritry 20 taona tsy miova satria izay tsy manana fanapahan-kevitra tsara ho raisina fa androany Jesosy izany teny izany tsy tonga ho azy fa tena misy antony lehibe tena hoe antso avy aminao tanteraka tokoa izany dia raisinay izany andro izany Jesosy dia tena hoe manaiky izay ity izay Jesosy hoeto hiakatra izay Jesosy hoeto ao amin'ny sahany Getsemane izay ary manaiky tena manolotra ny fiainanay manolotra ny mombanay izay satria izay Jesosy te hivoaka menaka tsara te ho fiazanao izay Jesosy malalo tsy te ho amin'izao fiainana izao tsoa izay fa tena hoe anomboka noany izay Jesosy dia amezaka safidy dia ilay safidy tsara miaraka amin'ny fanao masina miaraka aminao Jesosy tompony sabata dia misaotra mpanomponao izay nataonao fitaovana nitondra izany teny izany nampita taminay dia terizo aty anatinay tsirairay avy izany Jesosy dia voninahitra teo anao rery ihany fisandrahana teo anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Jesosy malalo satria faneloatra ny fitiavanao anay mikianatra anay foana ianao Andriamanitra satria anao te Jesosy malalo satria tena hoe fitaratra anay tokoa ianao Jesosy ianao ny fitaratra anay Jesosy satria mandray fampianarana androany tokony mandray fanapahan-kevitra izahay Andriamanitra fiainanay satria misy hery ny fokoa amin'ity fiainanay ity misy hery
nankiroa familanay mifafy manasina anao ny devoly tsy mantsy lasa am'izao devoly de eto zao tena hoe efa feno da devoly daholo rehetrarehetra fa ianao Jehovah-Andriamanitra ianao de mila fanapahan-kevitra ny manatona anao da io any rehetrarehetra mba hiakatra ny Getsemani ka io any tsirairay aby Jehovah-Andriamanitra mba tena hoanina hery tahakanao Jesosy malaza tena mba hamoa mba hoisy mba fiana mba hivoaka menako an'io de Jesosy malaza tsy janona hoe mikazana fotsiny fa tena hoe azoto hiakatra ny Getsemani Jesosy malaza satria aminao rery ihany ny afahany mivoaka zany menaka zany janona mihatsika mban'ny foana zay izy tsy mahazo nen'ino fa mila manaiky ampianarana rehetrarehetra anaiky tsy tianao ampianarana rehetrarehetra anaiky tsy sitraponao Jesosy malaza de zany vavaka zany sy tianao ampianarana anao Jesosy malaza sy io ny rehetrarehetra Jesosy tena napakevitra iroso lalina iroso fanompoana no iroso amin'ny lalina tokoa satria any ihany no ahafahany tena ahitany zany hoe fandesina lehibe izany satria betsaka Jesosy io Alleluia amen. Alleluia. Nakasitraka ninanareo miravady amin'ity androany ity tao anatin'izay fotoana mivavaka mamy be retinareo zay. Andriamanitra manankarapasana maro fitianareo mitombo sy tsy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahareta foana maheza foana amin'ny asany tompo. Tapitra ny fotoana tsorareo tonga nahatra ny teo hatramin'ny farany. Mbola tsogny amin'ireo alanitra Jesosy fa tahiny tompo verina naina soma tsara indray tsika dia amin'ny alatsinainy tsika mioneto indray. Alleluia. Mifampitondram-bavaka isika dia mara-patonga zany nefa ianao dia afaka miteny foana manao hoe afaka mihaino ny ankilateo foana ianao maheno toriteny ohatrohatr'izay foana ianao mandritra ny herinandro andro aman'alina mandeha misy toriteny isaky ny adiny telo. Toriteny ny tena betsaka eto amin'ny radio antsika noho ny hira azy toriteny isaky ny adiny telo raha ray amin'ny 7:70 maraina amin'ny ray amin'ny 7:70 alina misy toriteny foana ankilateo point radio1 ankilateo.radio1 Jesosy ny maro fitereo tamin'ny fahatongavana teto androany dia mikara Getsemane fa olona miavaka ianao miverina avy any taontsika tility ary raha antsika amin'ny groupe zay maharesy olona miavaka ianao. Alleluia. Tsy vonganao liva ntsony ianao fa tena fa olona miavaka manomboka amin'ity androany ity zany dia atao ary araka amin'ny groupe zay maharesy tsika anao antirana ankiray ity ho voninahitra Andriamanitra dia tahitompo daholo maharesy tsika tsirairay. I need to
Chica, para, non la mia vaca. Succitana, succedere la mia vaca le we. Succedi caso fina una mia vaca wa. Oggi chi tuya, non la mia vaca. Oggi sua mema. I need to succeed.